Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Olona matim-boninahitra. Ahoana ny fomba hamantarana azy. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tena marina mihitsy ilay teny hoe matim-boninahitra. Izany hoe ny voninahitra no mahafaty azy. Ary natao ity vidéo ity mba hahafahantsika rehetra mandiny tena. Saola misy an'izany toetra izany any anatintsika any, na dia amin'ny ampahany kely ihany aza. Reny olona matim-boninahitra reny manko dia tsy tonga saina mihitsy hoe tsy mety ny ataony. Ary ity vidéo ity dia ahafahantsika maneho, ahafahan'ireny olona reny mahalala hoe way, tena za mihitsy izany. Ary natao indrindra mba ahafahana manampy azy ireny hiova. Tsy natao hanamelohana, na hanaratsiana, na hanalana baraka azy ireo akory izao vidéo izao, fa hanampiana azy. Satria tena olona mampalahelo reny olona matim-boninahitra reny. Mandrakariva ao ambadika io toetra matim-boninahitra io dia misy ratra anaty. Mety efa voailika izy tany aloha tany. Dia izay olana anseho tany aloha izay no mahatonga azy lasa tena mi-imposer mihitsy ilay statuany aty aoriana rehefa avy eo. Dia io izy lasa matim-boninahitra io. Mila tsaboina daholo izany rehetrarehetra izany. Ahoana ary ny fomba hamantarana azy? Reto izany misy toetra vitsivitsy izay ambarako. Voalohany dia izao, sarotiny amin'ny fomba fiantsoana azy izy. Raha ohatra izy izany zao ka antsoina hoe manao ny dokotera, nefa izy professeur, dia tonga ianao dia ahitsiny hoe professeur ary efa tsy dokotera, efa tratrany izany. Raha ohatra izy ka hoe antsoina hoe manao ny pasteur, nefa izy mety hoe docteur zany, na hoe professeur, dia tonga dia ahitsiny ianao hoe professeur na hoe docteur fa tsy pasteur. Ahitsiny ohatran'izany ianao satria sarotiny be mihitsy izy. Mahasarotiny azy mihitsy ny hoe andrina izy, dia tena mila tononina mihitsy izay hoe mahandrina azy izay. Zany ilay olona matim-boninahitra ary mahalala olona izay nitaraina mihitsy hoe directeur any amin'ny toeram-piasana misy azy any amin'ny ministera any ilay olona, dia ao tokantrano koa dia takiny daholo ny ray trano hiantso azy hoe directeur. Ary dia tena misy izany dravana. Izany no antsoina hoe matim-boninahitra. Hitako izany koa ny faharoa dia hoe tononiny foana ny diplômany. Mihevitra izy fa rehefa tononiny io diplôma sy fianarana nataony io dia miakatra ny lentany, miakatra ny voninahiny. Karaha mampiofana izy dia izany foana ny tsy maintsy indraindrainao. Ho anay izay nanatra tany ampitan-dranomasiny tony moa, ho anay izay manana doktorat tony moa, izay moa ny olanay ohatran'izao tony, nahita fianarana moa izay dia izao. Zany ve efa fampijerevan'ny olona fotsiny, fimehezan'ny olona, tsy tonga saina mihitsy hoe za tiany ka matim-boninahitra. Présentation kely tsisy dikany atao dia tonga dia efa ampiterina daholo ty karazana hoe zao avy ny nataoko, nanatra tany sovietika, nanao an'izao dia tena misy olona tena ohatr'izany. Matim-boninahitra. Ny fahatelo dia izao, olona protocolaire be. Tena manahirana mihitsy miara-miasa aminy. Ilaina ilay protocole fa izy kosa takiny mihitsy io. Raha izy ny tokony teny voalohany na tokony teny faharoa, nefa nataonao ny teny fahatelo izy na ohatran'izany, dia efa makarary ny ainy ireny. Hoe zany tokony ny teny farany. Fa maninona ohatr'izao. Indraindray izy tonga dia midongo tsy mety hiteny tsotr'izao fotsy satria tsy najaina hono ny protocole. Raha izy ny hoe asainao na hoe tsy maintsy handray azy ianao, takiny mihitsy ny hoe zao ve ny ajako, dia zao ny fandraisanareo zao ve ny fitsenanareo zao ve ny trano andraisanareo zao ve ny sakafo atolotrareo takiny daholo izany rehetrarehetra izany. Satria olona matim-boninahitra izy dia manahirana be mihitsy miara-miasa aminy. Takiny foana ianao, ohatrany hoe tsy manaja azy foana daholo ny olona rehetrarehetra, ohatrany hoe tsisy mahay manaja azy daholo ny olona rehetrarehetra. Dia izany mihitsy faefatra, olona tia fitoerana eny aloha. Eny aloha eny no mety aminy. Raha ataonao W faharoa na fahatelo izy dia efa marary ny fony fa eo aloha eo. Ary indraindray aza tena tiany mihitsy hoe atao miavaka ny sezany fa tsy atao mitovy amin'ny an'ny daholo be. Zany ilay olona matim-boninahitra, mahafaly azy mihitsy ny hoe mipetraka amin'ny seza hafa izy noho ny an'ny rehetra iny. Dia izay koa olona tia dokafana, tia hafana, dia raina. Rehefa mitehaka sy midoka azy ny olona, dokafan'ny olona izy dia izay zany aminy no atao hoe fahasambarana. Izay ny zavatra tena tadiavina, izay no ilaina, ary dia mandoka tena koa izy ankoatran'izay. Dia izany ilay antsoina hoe matim-boninahitra ary ho zava-doza ny hafarany io rehefa avy eo satria hahafaty azy io voninahitra tadiavina io. Marina mihitsy ilay tenin'ny malagasy, matim-boninahitra ozy. Ary io olona io dia izao marary ny ainy raha vao tsy mba voatonina ny anarany. Raha ohatra zany ka misy fitanisana hoe reto avy ny isaorana, reto avy na vitan'izao ka tsy voatoninao ny anarany, dia marary ny ainy, mahatezitra azy izay zavatra izay. Ary ny azy ny baiboliny dia ny vavam-bahoaka. Izay ny tena mitondra ny fiainany. Tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoaka.
dia io ny tena zava-dehibe indrindra loloavina tapony loha mihitsy hoe ahoana ny averan'ny olona n'izao zavatra ataontsika izao, ahoana ny andraisan'ny olona n'izao zavatra ataontsika izao. Zava-dozy io satria nahoana rehefa manana ny toetra io ilay olona dia mety hamono olona mihitsy. Ohatra fotsiny izao hoe be voka tsy nanambady ilay zanany. Zareo nefa tena olona matim-boninahitra be, alany mihitsy. Andao alana ozy fa manala baraka antsika, mapetro ny voninahitrantsika hoe ahoana ty zaza vao 20 taona tsy mbola afaka baka akory ity dia nefa olona be voka sahady dia alany, mamono olona satria ny vavam-bahoaka no zava-dehibe indrindra aminy. Dia izay ny endrika ivelany sy le fisehosehony ivelany ny tena zava-dehibe. Ary olona rehefa jerevanao dia hitanao mihitsy izy hoe ohatra ny somary mibotsibotsina, miandranandrana, mizesta mihitsy izy rehefa mandeha, na rehefa miseho, na rehefa mipetraka. Dia izay fiheverana ny tenany dia ohatra mbola tamin'ny andron-drana valina le hoe 720 voninahitra, 4 voninahitra, ohatraohatran'izay foana ihany ny heverana ny tenany. Dia tena mampalahelo rehefa miaraka amin'ireny olona reny ianao. Ary anio ary havana dia teteny amintsika fa raha jerevana amin'ny Baiboly ny fariseho anie tena olona manana ny toetra io. Ary Jesosy Kristy dia tena niteny azy ireo mihitsy any amin'ny Jaona 2:20, andininy 2:70 sy ny 3:70 hoe maro tamin'ny mpanapaka ny jiosy izy nino ahy. Nefa noho ny fariseho dia tsy nanaiky ireo fandrao havoaka hiala amin'ny sinagoga fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Izany hoe ilay mamim-bahoaka, ilay hoderaderain'ny olona, soasoason'ny olona, izay ny zava-dehibe aminy. Ka na dia nino an' Jesosy Kristy raha fa io ny tena avy amin'Andriamanitra dia tsy nanaiky fa nanda satria matahotra sao dia ho very an'izay considération kely, izay dera sy laza kely azo avy amin'ny olona izay. Dia nataony tsinotsinona ny voninahitr'Andriamanitra fa ny voninahitra avy amin'ny olombelona ao izy ny tiany. Izany ny zava-dehibe amin'io Jesosy Kristy. Mamadika an' Jesosy ny olona rehefa tonjo amin'io, lasa manompo ny sezany, manompo ny toerany, manompo an'ilay voninahitra izay azahoana an'io voninahitra io mihitsy, lasa izay no tompony, lasa andevony io ianao. Ary tena tsisy dikany amin'ny olona ohatran'io mihitsy ny miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ataoko fotsiny izao hoe ao an-tokantrano ao izany dia le considération kely ny havam-bady, dia le havam-badinao efa mitarika anao mihitsy, nareo tena mila mijery andro, mila manao an'izao nareo raha hanaongana an'io trano io. Izay tsy ho avy ihany raha tsy mijery andro nareo fa sao dia ahita raha amin'io zahay. Dia iny dia efa fantatrao izao hoe tsy sitrapon'Andriamanitra intsony izany mijerijery andro izany. Mbola lasa ihany ianao manao an'ilay izy satria nahoana matahotra le hoe ahoana no vavan'ireto fianakaviam-badiko reto raha tsy manao an'izay zavatra izay fa mijoro amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izany mibeba na hipilato aza dia efa tratran'izany. Fantany mihitsy fa olo-marina io nanasa tanana izy fa no le fitiavana le mbola hoe tete hafan'ny olona, sao dia ho alan'ny olona, sao dia ho alam-bahoaka dia natolony ny marina dia ny vonony. Petera ny bebaka izy rehefa nandahan'i Jesosy Kristy tompo noho ny tahotra nina maso olona dia ny bebaka izy. Ianao koa ry havana amin'ity anio ity rehefa tafalatsaka tao anatin'izany toetra izany ianao dia mibeba angatao mihitsy ny tompo hoe hovainy foko mba hanana fanetretena ohatra amin'ny Jesosy Kristy ka na dia manana ny endrika Andriamanitra azy tany an-tranombo niteraka, nanaiky ny fahafatesana teo ambony azo fijaliana, nanaiky ny fiainana fahatsorana rehetrarehetra, tsy ny sehoseho, tsy ny reharena ny hevitra ny tena no zavatra teo anatrehan'ny Andriamanitra azy fa tena nanaiky ho nanam-pitoviana tamintsika. Izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Taddio ravana fa mandalo ana io voninahitra io, mandalo io ary zavatra tsy misy dikany io. An'Andriamanitra ny voninahitra, tsy natao antsika olombelona mihitsy io fa mamotika antsika io raha ohatra ka io no tadiavina sy ho katsahina, fa atoloran'Andriamanitra foana ny voninahitra. Dia anao tahaka ny mpanao salamy tsy hoe aza izahay Jehovah nomena voninahitra fa ny anaranao masina. Atoloran'Andriamanitra foana ny voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra fa izy efa niteny fa izay manome voninahitra dia homeko voninahitra koa, fa izay manamavo azy dia ho afa-baraka. Tandremo ary fa ny freriana dia mialohan'ny fandravana ary tsy izay hijerevan'ny olona anao no zava-dehibe fa izay hijerevan'Andriamanitra anao. Tsy izay ho ankasitrahan'ny olona ny zava-dehibe fa izay ho ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy izay ahafalin'ny olona sy ho tian'ny olona no zava-dehibe amintsika fa izay ahafaly an'Andriamanitra sy ho tian'Andriamanitra. Ary rehefa manana an'izany fotom-pisainana izany tsika dia manana fanetretena dia tsy miraharaha an'io vavam-bahoaka io fa hoe rehefa izay ny sitrapon'Andriamanitra
na tsy mahafaly ny vahoaka aza dia ataoko ihany satria izay hahafaly an'Andriamanitra no zava-dehibe amiko. Manana fanetretena ry havana ho anao ray aman-dreny, tezao ny zanakao ho anana fanetretena fa raha lasa lavitra izy ka lasa ambony nefa toetra ohatran'izany no entiny eny amin'ny fiarahamonina dia mampalahelo fa mirefarefa amin'ny tany ny fahaizana izay ananany. Mahireza ry havana miteza hiova ary mangatany hery eo amin'ny fanahy masina ahafahanao miova fa raha amin'ny herin'ny tenanao ihany dia ho sahirana ianao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.